Salama daholo eo, fanimerabantsika. Samby mandeha daholo zao ny teknôlôjia anankiroa an. Mandeha ny YouTube an, mandeha ny Facebook an. Samby tafiditra ao daholo tsika mianakavy an, ka faly miarahaba aloha ahaba no atolotra antsika rehetra amin'izao 26 juin zao. Za efa hitanareo ny publication nataoko teo hoe aza mba mirafy fety sambatra ho anazy zany amin'le 26 juin fa tsy mahatsiaro aho hoe misy fahafahany zany ho an'le malagasy na ho an'le mpiray tanindrazana vao mainka ara nidikizo ary tena ohatran'ireny zavatra mivoaka avy amin'ny omby ireny le hoe nidikizo nandalo maizina ahoana moa le filaza tsy haiko tsara fa de andao antsika ifampiarahaba amin'ny hira anankiray aloha akory aby ianareo. Pure
Feham-pahaingo. Zay ny fiarabana avy amin'ny jety a, tongasoa aby ianareo, akory aby ianareo. Tsy ho vita nyty resaka nyty resaka 26 juin ty satria tsara ihany mametraka ny zavatra rehetra tokony resahana sy tsy tokony resahana. Maro nareo aloha misankety hoe manao ahoana ny fahasalamako, manao ahoana an'izao, manao ahoana an'izao, tsy maintsy mitsabo ary tsy maintsy mikarakaraka zay raha ohatra izay no tenenina. Efa zay izy ka dia apetraka eo am-pelantanin'Andriamanitra, tsy hoe manao ahoana fa dia tsy mbo dia za moa tsy mbo dia karazan'irony le olona hoe sary tahotra na mora kivy fa tsy afeniko anareo fa ny akiniko amin'Andriamanitra ny fiainako ary mahita zavatra pozitiva foana ao anatin'ny zavatra negativa. Raha ho an'ny olona sasany dia mety ho kivy izy, ketraka, tafapetraka ary mety ho safosafa sur place angambany ary maty ho azy eo fotsiny. Tsy dia karazantsika loatra zay fa dia mitohy ary apetraka eo am-pelantanin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. 24 Jona. Iaho maro aminareo ny manome tsiny ny vahoaka. Indrindra reto avaram-pianarana izay maro no mibodo na hoe tsy faly amin'ny zavatra miseho. Tsy dra amin'ny lafiny maromaro amin'ny zavatra miseho na hoe hidra dietay fa maro ny zavatra tsy mahafaly mahatezitra amin'ny malagasy. Hany ka mety amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ny na hoe andao atao hoe mety ampitondry ny ino izy teo ny hoe mahita ny malagasy mifampizarazara, ao ny tia lanonana dia mahazo tsikera amin'ny sasany, ao ny mibodo an'le lanonana ary miteny hoe nandra mihitsy isika mianakavy fa dia izao, fa dia izao, dia izao. Rehefa nanao an'io réflexion io ka nandinika an'io dia hoy aho hoe tadidiko taloha zany tamin'ny mbola kely zany rehefa le makany amin'ny dadabe sy bebe dia taraina zany le bebeako amin'le mamako hoe zanakindry maningana foana i Fleury, maningana foana i zanakindry. Ahoana mihitsy nitaizanareo an'io zaza io? Tadidiko zay a. Dia nazara moa mbola kely tamin'izany 7 taona nanontany hoe inona moa le maningana. Fa le bebe taty aoriana vao nahita, vao nadidiko hoe fa mba misy fivorim-pianakaviana na ohatran'izany dia mba miteny aho. Tsy mba dia mpiafiteny aho io taloha mba miteny aho zany mahita zavatra hafa foana aho. Dia hoy ny fianakaviana hoe io indray le ry fa maningana. Le maningana amin'io tsy le hoe migiafy fa mahita angle foana aho hoe ity izao no vitrangan'ity daoko, zao tika mila mitandrina amin'ity, zao sy ny karazany. Manome alerta zany. Tsy mety io fanapahan-kevitrareo io fa zao ny zavatra hitranga amin'io. Dia ny tena moa rehefa maty le zandriko faralahy zay dia lasa zany ny faralahy amin'ny lignena milliers de personnes. C'est une grande famille.
Zany faralandrindra dia tsy topony teny ianao zany, fa de manaiky ianao zay tenenin'ny olona. Io ara fa mitranga tokoa le izy. Tsy indray mandeha na indroa. De taty aoriana rehefa misy zavatra de ny hevitra aloha no anontaniana. Tiako tenenina am'izay hoe misy anie zavatra azo atao no misoroka re olona e. Aleo misoroka hono Ntaolo toy izay mitsabo. Tena marina. Tena nisy efa nametraka ny frantsay tamin'izany andro. Ampanetretena no lazaiko. Manana document amin'izany aho. Anisany tao anatin'izany dispositifany hoe nini zany. Nisy olon'izay manko nisoloky miteny hoe izy hono nametraka an'io nini io. Entiko eto ampahibe-maso fa diso zany. Ça a été conçu lors d'un petit déjeuner à 7h30 du matin. Tany amina trano anankiray amina zaridaina malalaka milay be. Eny Ivandry eny. Olona telo. Ary antaninareo reo olona telo reo anankiray ihany ny gasy teo. Ary rehefa nioriana any nivoaka ny tantara, rehefa anontaniana ireo olona telo reo dia ilaza hoe ity olona ity ny tompon'ny hevitra. Hoe izao rangahy anaovana an'io. Anankiray ihany ny gasy teo. Dia izao, efa napetraka izay nini izay, efa nisy an'izay, dia mbola lasa ihany tsika menakavy niezaka namerina nefa tenenin'ny olona tsy mety aminareo io. Ganidany ilaina, doliprane nomenao an'ilay marary. Olona tokony omena zavatra mampalefaka ivoahan'ilay zavatra, vao maika olona manamafy an'ilay zavatra indray, nomenao an'ilay fanafody, kaizaka tsy hitorina ohatran'ny vinegra, tahaka an'io. Maninga an'ilay riz satria nen'ilay riz zany mahita hevitra hafa foana. Ka marina zany ka. Izao tsy manome tsiny ny vahoaka. Tena miala tsiny aho. Milaza tsika menakavy hoe dondrona ny vahoaka, vendrana ilay malagasy. Non. Fa tena apetrao ny fanontaniana e. Apetrao sincèrement any amponareo tsy milokana. Mifanontaniana hoe. Dia tena faly amin'ny fony tokoa ve ilay vahoaka io? Tena mahatsiaro hoe tena miadana ary tena hoe tena milay ianao ry Andry Rajoelina. Ianao angamba tena filoham-pirenena milay indrindra eto Madagasikara raha tamin'ny tantaran'i Madagasikara. Mino ve nareo fa zay ny sentimen'ireo vahoaka ireo? Zay manko le zavatra hoe maninga an'ilay riz. Mila mandinika kely ianao zany, ary mila mandinika be, mandinika lalina mihitsy hoe tena. Est-ce qu'ils sont vraiment ravis? Est-ce qu'ils sont vraiment contents? Est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Ireo mpiray tanindrazana amintsika ireo, tena mahatsiaro tena ve reo fa miadana? Mahatsiaro tena ve reo fa faly? Mahatsiaro tena ve reo fa rehefa mahazo fety mahita ny Jerry Marcos na Joe Joby dia feno ny vilia sy ny vilany ao an-tokantrano? Tsy mino.
Tsy mino. Ary eo no mila hoe mpanao politika mandinika tsara ny mandinika tsara ny zava-miseho. Misy rivotra mifofofofo tsy azonao sakanany. Avelao aloha andeha le rivotra. Fa zay manakana an'iny rivotra iny dia potika miaraka aminao. Avelao aloha anao fety ny vahoaka. Avelao aloha anao revo ny vahoaka. Fa rehefa izay dia zavatra menga hoe amorona fety foana. Andrimatoa Andry Rajoelina tsy maintsy ho lany ihany ny paisokady. Aza adino zay. Tsy maintsy ho lany ny paisokady. Ary tsy maintsy hisy ny zavatra hoe patsaraitso ny vava. Amin'izay fotoan'izay ny tena hitanao sy atsapahanao hoe ay le vahoaka reto. Ny andro fotsiny tao ambadika tao fa tsika mianahana. Eo zany miditra le hoe tsika mianahana. Satria ianao tsy mahay misafidy ny zavatra mitranga ary ty lazaiko ny zaraiko tamin'ny mpinamana amina structure iarahana anankiray zany na roa na telo. Zao la victoire se gagne étape par étape. Ny soratra moa manahirana lava be raha ohatra ho hazavainao daholo ny zavatra tokony hazavaina dia tsy maintsy atao fitina le izy. Étape par étape. Tsisy an'izany atao hoe victoire hoe tokony fo, tsisy an'izany miracle zany. Ny vahoaka ihany no mahavita miracle. Tapitapika eo, tsy apozinao, tonga dia teritra ny vahoaka, lasa ny tolona, ray masivany dia vita izay tokony vita rehetra. Fa tsy izay ty. Zao ninninona lazaintsika, ninninona teneninao dia mahay miady Andry Rajoelina. Mahay miady no isika menakavy rehetrarehetra izy, ninninona lazainareo. Rehefa tsy mahatantain'izany aza mikirakira politika ary aza manao fanadihadiana politika na hoe manao politika ihany koa. Fanadihadiana no natao eto. Donc tsy maintsy marina ny lazaiko. Ka na marary ary amin'ny fonareo, tsy olana amiko zany. Il se donne les moyens et ça fait depuis longtemps que je ne cesse pas de vous le dire. Pourquoi Andry Rajoelina gagne ces combats? Parce qu'il se donne les moyens et la conviction. Izao na izy tompony ary izy Andry Rajoelina dia mahita hoe tsy miaingo zao reviko zao. Fa io asiany vavako io. Tonga izy miakanjo fotsy. Ohatran'izy ny zanak'anjely. Ohatran'izy no Andriamanitra. Tonga ny 26 juin izy aseny mamaly ny baikony. Anao an'izao ve nareo sa tsy anao an'izao? Aseny manao velorano. Entreprise, acheter une entreprise existante. Salut à toi, dirigeant d'entreprise. Aseny manao velorano ireo tafika. Zava-doza. Il se donne les moyens et il est à la hauteur. Les moyens qui sont à la hauteur de ses ambitions. Ianao, aty amin'ilana. Zay mieritreritra sy midradradrandra mitatatata isan'andro amin'ny tony Facebook tony, amin'ny réseaux sociaux, any amin'ny fiarahamonina any. Mila fiovana, mila fanovana. Mais dans ce fanovana-là, dans ce processus de fanovana, qu'est-ce que vous faites? En quoi et sur quoi vous contribuez? Et comment aussi? Zay le izy. Tsy vitanao manoratra anao dia tejery hoe tena tsy maintsy 26 zao mitovy hevitra aminao raha zokilahy. Araky ny teneniko hoe ity zavatra ity tsy eto ny gafy Kotomalala no miazira. Moi je suis dans les actions mais pas dans les réactions
Je suis désolé. Et c'est zay nitondrako ny ady hevitra tsy ady hevitra moa fa mifamelabelarana eto. Pour l'instant, ny rehetrarehetra dans son ensemble, vous êtes dans les réactions. Ankambaka ny Andry Rajoelina daholo nareo menakavy. Tena marina. Manao action Andry Rajoelina dia mireagir nareo. Ny azy efa vita. Manao action hafa indray ny Andry Rajoelina dia mireagir nareo. Ny azy efa vita. Lasa amin'izay izy mampirevo vahoaka avy eo manao fety izy. Manao miainga izy. Aiza ny olona miandraikitra momba ny environnement amin'ireny téléphérique ireny? Tsisy hita. Nefa mba hoe ONG. Misy zavatra tsisy cohérence eo anatin'le zavatra e. Ao anatin'le fihetsika sy le zavatra tenena sy le zavatra atao. Tsy manan-kena Andry Rajoelina ianao ho filoham-pirenena. Dina ianao fandefa mesazy. Arabaina tratran'ny Nasaramanitra zao. Nefa ianao ihany no milaza fa ity Andry Rajoelina ity dia vazaha. Dia miteny ve ianao zany arababa tratran'ny fety nationale, ny indépendance. Samy tapitapy ireny olona e. Dia tsy menatra ve nareo mandefa an'ireny mesazy ireny hoe fampiarahaba. Nefa hitanareo zao nareo no miteny hoe vazaha ty bandy ty. Olona firy Amanalina ny Amanetry ny maty tamin'izany andro rany martyram-pirenena. Maninga an'le rio aho. Ary tsy voandroany fa efa nanomboka tany amin'ny fafito taona. Mahita zavatra hafa foana le ry teneniny. Zay le izy ka. Tsy zany no niteny hoe vazaha i Andry Rajoelina. Tsy zany no niteny hoe mbola miaina amin'ny fanjanahantany tsika. Ka inona ny fanoratana hoe arabaina na tratran'ny Nasaramanitra, arabaina tratran'ny fety nationale. Est-ce que vous êtes logique par rapport à vos izy teo amin'ny zavatra eritreretinareo sy ny zavatra soratanareo sy ny zavatra ataonareo? Dia misy anao fety mihitsy, organiser fety. Mais quelque part, mandiny ary misaina. Izy un chef suprême de l'armée, tsy le ry. Ny fety nationale zany normalement ho an'ny tafika. Nefa ianao no miteny fa izy mivazaha. Mais ianao no miteny fa tsy mendriky ny isafony tafika malagasy izy. Nefa anao ato ambadika vonono ihany mivorontsoloza sy migisa. Zay mahatonga anahy miteny hoe aza mampimera ireo olona tena tsy omeko tsiny ireto malagasy mandeha manao fety ary voafitaka amin'ny fety satria ny isan'androny ary tsy manana mba fitsikiny izy, tsy manana mba mahafalifaly, tsy manana zavatra mba hifaliana. Lasa izy mandeha tady zay mahadia volana sy zay mahafalifaly ny sainy. Dia makarary ianao ve zany? Ianao mana-tsaina, manam-pahaizana, nandrato fianarana, tsy mahatsapa akory ary ianao vous êtes vraiment je veux dire dans l'incohérence fondamentale. Ianao no tokony hatsapa hoe zao cause tary tamin'ny volana Desambra Novambra tena hetsika fotsy mihitsy no nataoko hoe ialaraka vazaha tsy lasa ialahy. Raha ny teninareo ary iraisan'ny malagasy maro anisy ireo olona eo mbola tsy indépendant Madagasikara.
raha ny teninareo mbola tsy indépendant Madagasikara. Dikan'izany aza mitapitapoka sy miteniteny foana fampiarahaba hoe arabaina sy ny karazany fa fampiatsara velatry fotsiny nareo tsy maintsy maninga ny afo leo raha foto malala milaza aminareo marina. Ok, zay ny afatra androany mahaiza mandinika rehefa manao zavatra hoe inona moa ny dikan'ity zavatra ataoko, inona ny zavatra teneniko, inona ny zavatra rovako. Tsy solasola fotsiny io loha io ary tsy ngedangeda fotsiny io. Ozy nga Gabriel Rabearmana an'izay fatao inona fotsiny io loha io asiana satroka mba hatao misaina io sy mandinika io peazona aminy mba nanambitana amin'ny tena mba mpianatra izany olona izany. Veloma mandrapeonao samby io tahin'Andriamanitra isika mianakavy. 20 appartements seulement un an, soit 4 immeubles, tous financés. Mais comment? Zay samy tahin'Andriamanitra.
miarahaba dia veloma mahafinaritra. Manam-peona daholo samby tanin'Andriamanitra isika mianakavy. Veloma tompoko.